Miara-miasa ho an'ny lafim-baovao hafa kosa indray ny matanjaka ny fifandraisana misy eo amin'ny fanjakana Amerikana sy ny fanjakana Malagasy hatramin'ny nisy corps de la paix na ny mpilatsaka ny sitrapo miasa eto Madagasikara ho ny ambassadeur-ny États-Unis monina sy miasa eto Madagasikara. Miisa 110 ny isan'ireo mpilatsaka ny sitrapo ny asa teto Madagasikara hatramin'ny taona 377 ary miisa 370 amin'izao ny mpilatsaka ny sitrapo Amerikana miasa eto Madagasikara raha toka ny isa valo izy ireo tamin'izany fotoana. Androany moa no nanaovana ny lanonana fankalazana ny 70 taona ny corps de la paix eto Madagasikara. Haingotiana no menjanahary sy anja rakoton'oray. Miara-miasa kaiky amin'ireo tantsaha malagasy ny mpilatsaka ny sitrapo ao anatin'ny corps de la paix eto Madagasikara mandray anjara amin'ny fisorohana ny arety mifindra toy ny tazomok izay tafiditra ao anatin'ny asan'izy ireo eto Madagasikara ho ny ambassadeur Amerikana monina sy mipetraka eto Madagasikara. Maro ny vokatra azo tsapahitanana tamin'ny asan'ireo mpilatsaka ny sitrapo ireo teto Madagasikara raha ny nomariny ambassadeur ny États-Unis hatrany. Miara-miasa kaiky amin'ireo tantsaha ireo volontaire ireo mifampiroboroboana ireo teknika mpambolena no hatsaraina izany hoe mampiasa tany kely izy nefa mahavokatra amin'ny alalan'ny fampiasana teknika mpambolena mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro manatsara ny tany ary manampy amin'ny fitehirizan-drano. Teo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray dia miara-miasa kaiky tamin'ireo mpiasan'ny fahasalamana izy ireo tamin'ny fampanaovana vaksiny ny fanetarana ireo vondrona vehivavy sy ny tanora ho fampiroboroboana ny fahasalamana ireny sy ny zaza ary ny tanora. Namafy ny fifandraisana teo amin'ny firenena Malagasy sy ny Amerikana ity filatsahana ny sitrapo ity ahafahana manampy an'ireo Malagasy ary mbola hitony asan'ireo mpilatsaka ny sitrapo miasa eto Madagasikara ho ny ambassadeur ny États-Unis. Ny corps de la paix mitetezana mampiampita ny sy ny fifankazahoana sy ny fifanakalozana eo amin'ny kolontsain'ny firenena rotota. Faly maheno fa mbola misy hatrany ny fifandraisana sy ny fisakaizana eo amin'ireo volontaire sy ireo fianakaviana sy ny fikambanana izay nesany na dia efa tsy hotsony aza izy ireo. Zava-dehibe ho an'ny fanjakana Malagasy ny fisian'ireo mpilatsaka an-sitrapo eto Madagasikara. Ho kosa ny solon-tenan'ny fanjakana Malagasy ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Androany moa ny nanaovana ny lanonam-pankalazana ny 70 taona ny corps de la paix eto Madagasikara ary tanjona ny tohizan'ny asa ao anatin'ny 30 taona ho avy manaraka. Ho kosa ireo mpilatsaka ny sitrapo teo aloha. Miisa 110 ny isan'ireo mpilatsaka ny sitrapo ny asa teto Madagasikara hatramin'ny taona 377 ary miisa 370 amin'izao ny mpilatsaka ny sitrapo Amerikana miasa eto Madagasikara raha toka ny isa valo izy ireo tamin'izany fotoana.